Inona ro ianao no tena fomba tsara kokoa noho ny hoe mamitaka e? Arapaina ianao amin'ity andro an'io ity asaina am-pitiavana indray tsika hiaraka handinika hoe inona ny fomba tsara kokoa noho ny mamitaka na ny mandainga. Satria matetika ilay mamitaka sy mandainga dia mahafinaritra antsika ao anatin'ny fiainanao mba tsy hahavoantsika eo ny eo. Tadidio fa tena sosotra indrindra ny vahoaka Israely rehefa nahita hoe voarebireby reto mpitarika tamin'ny alalan'ny Gibeonita, ary tsy hoe voarebireby fotsiny fa efa nanao fianianana ka tsy azo esorina intsony izay fianianana izay fa tsy maintsy tanterahana. Tanterahana ahoana moa izany ilay izy dia ilay hoe tsy maintsy tafiditra eo anivon'izy ireo izany ny Gibeonita, na tiany na tsy tiany. Nisy fimonomononana tamin'ilay olona tao amin'ny zanak'Israely kanefa na izay na tsy izay dia efa vita moa ilay fianianana izay nataon'ny Josoasin'ny mpitarika rehetra teo dia tsy maintsy raisina izany ny Gibeonita. Ary izay ilay resahantsika hoe manao fianianana na dia teny tsy voahevitra aza ilay voalaza. Fa izao kosa ny haniny ankinan'ny zareo Hebreo amin'ny resaka lalàna moa izany dia ny fitsipika izay niheverana fa masina ny heloka izay afaka tamin'ny fianianana. Tsy inona izany ohatra fa ny didy izay mandrara mba tsy hangataka fahazom-bola, mandrara ny valifaty ihany koa, tsy hangataka valifaty, na koa ny tombotsoa manokana ahafahana amin'ny hoe fivadihana amin'ny fianianana na ny fanekena izay natao. Rehefa voafatotra ao anatina fianianana na fanekena izany dia tsy afaka miala amin'izany intsony. Ary izany koa isika matetika isika tsy mahita an'izany intsony ankehitriny hoe rehefa nanao fianianana sy fiaikana izany, fanekena, dia mbola azoko hivadihana inoko, iza moa no hahalala an'izany eo, na hoe inona koa no irarahiako an'izany. Matetika ny tratran'izany tsika ao anatin'ny fiainana andavanandro, fa andao tsy hiditra amin'izay hoe inona no irarahiako amin'izany. Fa na dia efa teny teneniko aza dia hoe mbola vitako ny miala amin'iny, tsia. Rehefa voateny izay dia tena fahotana ary ratsy ao anatrehan'i Jehovah ny hanao mifanohitra amin'izay indray. Izany ilay hoe fianianana sy fanekena natao. Tena voalazan'ny ohabolana toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, asaiko ianao hijery an'izay, ohabolana toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fahavetavetana eo mason'i Jehovah ny molotra mandainga, fa izay olona mahatoky kosa no ankasitrahany. Andao sika ezaka hatoky, ezaka tsy hoe vitantsika fa iarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izao ny zavatra tsara marihana hoe mety ho nahita soa kokoa ny Gibeonita raha ohatra ka ny fanaraka tahara-drariny tamin'ny Israelita izy, fa tsy nanao ankapitaka, fa mihevitra ny fiainan'izay rehetra manam-pikasany hiala amin'ny fanompoan-tsampy ka hikambana amin'ny Israely tokoa Andriamanitra, araka ny efa hitantsika fa tsy hoe Andriamanitra te handringana sy handripaka fotsiny, fa mihevitra mihitsy ny Andriamanitsika. Izao no lazainy fa mahazo manana anjara ihany koa ireny proselita, izany hoe ny hafa firenena ireny eo amin'ny Jehovah, ary mitovy aza ny tombotsoa. Asaiko ianao hijery ny Levitikosy toko faha 8 andininy faha 7 amby telopolo. Ity Levitikosy toko faha 8 andininy faha 7 amby telopolo ity dia izao no voalazany amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompon-tany eo aminareo ihany, ka ho tianao tahaka ny tenanao mihitsy aza. Izany ilay hoe mitovy zo izany, fa tsy hoe rehefa vahiny dia ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny didy mikasika ny Pasika sy ny fanatitra dia misy an'ity fandaharana lazain'Andriamanitra ity mihitsy manao hoe ary ny fiangonana ny zanak'Israely izany dia lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no aminareo. Tsisy hafa eo anatrehan'i Jehovah na ianareo na ny vahiny. Nomery toko faha 5 andininy faha 5 misy an'izay teny izay, izay mametraka mazava fa tena nentin'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana ny olona rehetra, na dia hitantsika aza hoe toy ny zanak'Israely ihany no tiaviny, tsia, fa ny olombelona rehetra mihitsy, fa ny safidiny tsirairay, izay safidy raisiko, safidy raisinao no mamaritra an'izay ho anjaranao sy no anjarako. Ary ny safidiny raisin'ny Gibeonita ny andainga nanimba zavatra teo amin'ny firenen'ny Israely, fa nanimba ny Gibeonita ihany koa, satria niafara araka ny tantara hoe lasa mpanompo ny zanak'Israely ny ry zareo Gibeonita, na dia tokony hitovy zo aminy aza. Andao tsika hialy
amin'ity hoe famitahana ity fa ny fomba tsara kokoa dia ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fifanarahana aradrariny rehefa misy zavatra tokony atao dia ampaherantsika Andriamanitra hatanteraka an'izany. Asaiko ianao ndaontsika hivavaka indray. Tompo, misaotra indrindra fa raha avelanao isafidy ary zahay hoe hamitaka sa ilazany marina dia ampirisianao kosa ilazany marina. Ampio izay Tompo, fa maminay matetika io mamitaka io, na fomba fiadinay na fomba fiainanay matetika ny miady ankafetsena, fa tsy mahasoa izany amin'ny fiainana. Arovy mba tsy hanao an'izany intsony zahay, ary dia hiaro anay amin'ny ratsy rehetra ianao sy amin'ireo voka-dratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.